Kafalina trano tompolazivavy ny fakarapahantsika Soa Rova no vahiny fandaratsika Soa Rova maman des enfants tonga soa tanatin'ny fandarany no Soa Rova. Ya, faly miarabantsika mpanaraka ny RTN eto Majunga, miarabam-pitiavana dia tahin Jesosy. Miteny anao tahin Jesosy zay le hoe tahin Jesosy zay mihitsy no horisantsika Soa Rova fantatra tamin'ny hira variété moa fitentsika anazy taloha nisy an'le papa des enfants, nisy an'le hira maromaro iny taoriana ny nalasa ny tatansa nahitana ohatrany hoe fiovana tampoka zany Soa Rova tondra inona taminao ny faharazana tatansa sanatria tsy hoe akory mambofotamandritsika fa mba miresaka kely fotsiny amin'izay. Ya, araka ny teninao zay hoe tsy sanatria mamoa fotamandry fa miditra amin'le hoe resaka hoe antso nataon'i Jesosy taminahy zany sy nikasihan'i Jesosy anahy taoriany fahalasany tatansa. Za zany taloha za mivavaka katolika fa za tsy vita batemy sy ny tariny fa avy eo zany dia nandeha ny fiainana fahatanjorana dia miaina amin'izao tontolo izao dia rehefa ohatrany hoe occasionnellement zany za vao mandeha mivavaka fa zanako zao vita batemy rehefa tokony atao batemy dia natao batemy fa za zany tsy le hoe mandeha mivavaka isan-kalady talohany nalasany le zanako vavy tatansa iny. Dia na za zany taloha fa isaorako ny Tompo aloha za ndray tsy nisabaka amin'le toerako zany hoe Soa Rova anahy dia misy namana zany taloha miteny hoe Soa Rova anao amin'ny plasinao io anao tokony misy fiaro anao tokony karaha zao dia za moko somary zanizana tany zay dia za koa mokomokondoko dia za mamaly braingina foana Andriamanitra miaronaka za tsisy raha vozoko an'izany ohatrohatran'izay zany fa maliko hatramin'izay dia isaorako ny Tompo zany za ndraiky tsy nandeha am-piangonana zany za fa lafo ny côté raika iny zany za tsy voasarika tany mihitsy ka rehefa lasa zany zanako vavy iny tamin'ny momony fahalasany aloha zany satria hoe le za ny fampitanantanana zay mianaka teo zany ny zavatra niainako na manazava anazy raha tsy takatry ny saiko fa teo zany natsapako fa misy fiainana akoatra ny fahafatesana dia rehefa teniteny nandeha teny zany izy iny dia za moa zany déprime be dia namana akaiky raha nisan'ny teny hoe anao Soa Rova mandana psychiatre be da be miteny anaka hoe ça va pas tena mila mandeha amin'ny mitsabo saina soatran'izany fa za tsy nandeha dia nisy mpanompon'Andriamanitra zany nampiasain'i Jesosy zany nanantona anahy dia niantso anahy moa zany dia nifampiresaka teny dia izy zany nataon'i Jesosy fitaovana nikasihan'i Jesosy anaka dia iny le miaramira aminaka iny tamin'ny raha dia isaorana ny Tompo zany fa rehefa nikasihan'i Jesosy za dia be da be ny zavatra niainako ara-panahy zany tao dia zay zany nahatonga ny Soa Rova hoe misy ny teny niova finoana io zany Andriamanitra zany tsy mijery ny toerana zay anopotsika anazy fa rehefa ianao zany mazoto mibebaka mino an'Andriamanitra fa hoe misy Andriamanitra zany dia zay no zava-dehibe. Soa Rova miresaka foana atsika hoe Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra nitondra inona tamin'ny fiainanao le fanapahan-kevitra anao hoe anompo an'Andriamanitra zay. Ya, fiarovana zay ngamba mafy anazy dia en tant que za zany mivavaka amin'ny fiangonana zay le fiangonana anay hoe Église prophétique de Madagascar na Église ny faminaniana fiangonana zanany le izy ao koa zany ny antsoin'i Jesosy anahy anompo anazy dia hitako zany tena hoe manana fiarovana za raha ohatra zany misy olona anao ratsy anaka dia ampafantarin'i Jesosy anaka foana zany io ary nazara tamin'ny voalohany somary ahoana moa manompo an'Andriamanitra ty karaha so dia ampitapitapy anaka izy ty fa za zany tsy hoe nianatra misy miteny anaka hoe anao ty Soa Rova donc lasa mpanabe ara-panahy za zo tsy mianatra an'izany hoe baiboly hoe tena hoe mianatra baiboly sy mandalina fa
ampianarana foana koa za fa za zany mangataka amin'ny fanahy masina mihitsy zany angatako hoe ampianatra ana dia anome teny ana anatin'ny baiboly isan'andro amin'ny tondrako ny fiainako fa raha amin'ny maha-olombelona zany hoe ny sedra iainako a ngamba fonaka ozytsika zay efa ny klaty efa ela fa zay zany le manana Andriamanitra ianao zany manana ny anjeliny zany tena miaro anao zany ka tsy manome alalana ny ratsy zany andringana anao a raha mbola amin'ny tsy fotoana ny angalany Jesosy. Rehefa misy olona anankiray milaza hoe andeha hivavaka hoe manoka tena hivavaka izy manomboka amin'le fotoana iny dia ialany jiaby namany jiaby. Karakory Soa Rova eo anatrandreo namana hatramin'izay raha tsy teny fazatra hoe mambe. Ahoana ny fifandraisan'ny Soa Rova amin'ireo namana? Tena za tiako be fanontaniananao zay satria io zany rehefa anao nandray an Jesosy Kristy hoe tsy za tsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona atao anaty nefa zany ny fanomponan'Andriamanitra dia manaraka vanim-potoana io. Amin'izao fotoana zao zany mila fahendrena le izy. Betsaka mametraka fanontaniana hoe Soa Rova fa nandray an Jesosy nefa miara-miaina amin'izao tontolo zao mbola ohatrany hoe rehefa misy spectacle miaraka amin'izao tontolo zao dia misy teny zany any anaty baiboly any hoe miara-miaina amin'izao tontolo zao manao tahaka an'izao tontolo zao fa tsy olon'izao tontolo zao satria anao rehefa nandray an Jesosy zany na manoto ianao fa rehefa hoe mifona zany ianao dia mandray anao foana Andriamanitra zay ilana an'le atao batisa zany satria efa ompon'ny lanitra ianao fa zay le fahendrena zay zany apetraka foana hoe ahoana moa ny hitaritako an'ireo fanahy namako raha tonga dia miataka andreo zany za. Donc zay le mipetraka fahendrena fa eo koa rehefa za mifanerasera amindreo io ary be da be ny zavatra tsy takatra ny saiko zany fa il suffit zany hoe za ialako tsiny amin'le teny vahiny mipetraka amindreo dia eo foana reo miteny Jesosy Kristy eo foana ohatran'izay dia isarako amin'ny Tompo zany fa tena tsy takatra ny saiko dia amin'ny alalan'izay hoe miara-miaina amindreo za ary misy olona tena tsy ampoizina zany dia lina amin'le fitoriako ny fahatsaran'Andriamanitra dia za sotra Jesosy fa raha za anao andeha ohatran'izao foana zany ataon'olo hoe Soa Rova ty koa karaha fahadala amin'ny fivavahana koa fa zay zany hoe miara-miaina amin'izao tontolo zao fa apetraka foana zany le fahatsaran'Andriamanitra sy hoe tsisy makany amin'ny ray ozy Jesosy raha tsy amin'ny alalako nefa zany tsy sitrak'Andriamanitra zany averezan-dratsy fanahy fa mba hibebahantsika zany araka an'le hirako hivoaka zay koa hoe mila mahay mifamela zany tsika satria sarotra mijanahary zany ny amela ny fahotantsika raha tsy atsika mihitsy ny mifamela voalohany dia azagaga nareo hoe Soa Rova tsy azoko niova fo ohatran'izao nefa mbola tsy mora zany manao ny asan'Andriamanitra fa isaorako ny Tompo zany safidiny ao anatin'izay zavatra zay hoe araka amin'ny fiteny Majunga manangisongasonga be iny dia ampiasain'Andriamanitra fevitr'Andriamanitra zany tsy fevitrantsika olombelona. Mahatsiaro ve zany Soa Rova manana tidy eo fiarahamonina amin'le rehefa miaino ny resaka anao moa za zany dia ohatrany maheno hoe misy mission dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao misy manana didy ve zany ianao fiarahamonina dia ina le adidy raha fahaizana anazy? Ny adidy hitako hoe ampanaovan'i Jesosy anazy zany dia nitodiantsika amin'Andriamanitra satria ny fiainana zany efa miaro ratsy dia manjaka koa zany ratsy nefa ny Andriamanitra zany izy ny lalana tsara zava-poana itsika zany raha tsisy anazy ny fahasoavan'Andriamanitra zany voafoa maraina atsika mbola tsy anisan'ny maty iny zany dia efa fahasoavan'Andriamanitra fa tsy hoe zaho nahazo tomobily be efa soavana non tsy an'le izy io fofokainantsika io ny zava-dehibe dia ny hafarany hoe tsy njovy ny hafarany fanahintsika za manokana zao tsy amin'le hoe anana trano maro anakarena be fa io zany ny fibebanao ny fanoloranao ny fonao amin'i Jesosy zany dia mandeha ho azy ny fitahino Andriamanitra anao zany fa io anie zavatra mandalo natao andalo atsika ty so dia metratra hoe tsy mety koa teny Soa Rova zany fa za mila hiady lova ny zanako rehefa nitahina ianao dia tahin'Andriamanitra hatramin'ny taranakao fa aza manao hoe amin'izany hoe zanaka anao fa io zany rehefa zavatra tsy izy ny ataonao ka nanana trano 50 ianao Andriamanitra zany ny mampietra Andriamanitra koa ny manandratra ka nametraka trano 50 lova ny zanaka anao io anao fa rehefa ho aripakin'Andriamanitra io hoe misy fahatezeran'Andriamanitra nataonao ray aman-dreny dia mitovy amin'ny tsisy foana fa ny tsara indrindra zany dia mifanomanantsika ny mandrakizay tsika zany dia ny tranontsika any an-danitra fa
ratsy ny elo ratsy ny fahaverezana dia mametra-panontaniana na anga Soa Rova fa nahita ny elo dia sekreksy Jesosy angamban'izay fa zay fotsiny hoe ratsy ny elo fa tsy injovony mandrakizay anao ary tsisy fangatana famindram-potsony kikika foana anao hoe may fa y a plus rien à faire fa azavarina amin'izao fiainana mandalo zao fa tsisy dikany izy ity dia mezaha mananana fo madio zany amin'ny tsirairay avy dia raha nisy olona zany mampalahelo ny fonao dia ndana mifona aminazy fa aza mandeha alohan'Andriamanitra koa nefa fa manarany fitondrana. Resaka kely an'le Soa Rova rentsika misy betabe zay amin'izao mandeha ohatrany ahoana ny tonga ny zany hoe aingam-panahy evangelika zany raha mijeritsika ohatrany hoe babazafan dia fiainana le hira avy amin'ilay famorona kira le ohatrany ahoana ny tonga ny aingam-panahy anatin'ireny. Zay tsy mamorona fa zay Tamara zany amin'izay hoe natambatra an Jesosy manko zay roa iny zany amin'ny fanambarana zany alehibiazan'Andriamanitra dia fanambisika zany le izy dia izy io zany ny hira zay avoakana eo zany tsy mamorona zany zahay fa ny hira avy any an-danitra mihitsy zany alatsaka Jesosy aty amintsika dia fitaovana fotsiny zay dia manaiky atao fitaovana hoe ity zany hira mba hikasihana ny fony tsirairay ary tsapako le izy mipaka ohatran'ny zazo na dia amin'ilay fiarabanay hoe tahiny Jesosy io zany za zao tena tadego tena tsy takatra ny saiko za mandeha tongotra za koa manko tsy raha hoe manao hoe ozy le star dia mila mifonofono mila mififify fa za ohatra ny fahitanana ka foana fahitanana ka andalam-be zany dia mandeha za ngambo isaka 2 mètres dia misy miteny tahiny Jesosy madame Soa Rova tahiny Jesosy tena presque zany deo za amen deo za misaotra ny tompo fa tena tsy eritreretiko zany le fipakan'le izy fa tena hoe misy fikasian'Andriamanitra dia fitaovana fotsiny zany Soa Rova samy hafa ve ny fiainana misy an'Andriamanitra sy ny fiainana tsisy samy efa niainanao izy ohatra samy hafa be zany satria anao Andriamanitra zany manome fitoniana foana dia ny miaraka amin'Andriamanitra zany manana an Jesosy ianao tsy mitomany amin'olombelona zany fa rehefa anao zany manana an Jesosy dia amin'ny Jesosy foana anao mitomany any anao manday ny entamavesatra anao jiaby zany manala ny alahelinao manao ny vavaka anao sy izay rehetra fa zay zany hoe Soa Rova mijoro foana za satria za tsy mitomany amin'olombelona zany amin'ny Jesosy foana za mitomany dia izy foana zany mampitsangana anakavivavy mahery ary ninina sedra eo zany dia arovany mafy ny foko sy izay rehetra ataoko zany dia afa mihitsy manana an'Andriamanitra. Inona tena izay le hoe fametrana finoana zay avy sa na ny fitahiana na ny zavatra mandalo ahitana daholo hoe afa le izy anatin'ny fiainana anatin'ny tontolo ny asanao ohatra na nahoana ny asa taloha dia nahoana ny asa rehefa liaraka amin'Andriamanitra ny fitaizana nahoana miova mihitsy ve le izy ny anahy zany amin'le resaka hoe raha resaka asa zao dia ohatrany hoe fanenjena fa io moa zany teneniko amin'ny Jesosy foana hoe mba aza atao karaha ty loatra moa le izy reo zany misy olona manenjika anao dia Andriamanitra zany sarotiny amin'olona mikasikasika anao zany io tonga dia adaraboka an'Andriamanitra zany saro-piaro zany izy amin'izay manakaiky azy sy matoky sy manakina ny fony aminazy zany dia ina milafiny fa le fitahinana anahy moa zany mibebaka foana ny anakay za tsy mivavaka hoe tahio za Jesosy tahio za ohatran'izao fa za zany mangataka hoe arovo Jesosy dia mifona za amin'izay rehetra ataoko tsy araka ny sitraponao milafiny rehetra na amin'ny asako na amin'ny manodidina anakay zany fibebana zay foana zany raha angatany Jesosy amintsika zany dia manaraka ho azy zany zay fitahinanao eo amin'ny zay sitrapon'Andriamanitra fa le hivavaka foana hoe zaho atao vazo tobile zaho azo karaty iny zany somary ohatrany hoe lasa ohatrany hoe atao hoe Andriamanitra tsy miheny vavaka tsika tsy tsara mivavaka par intérêt zany amin'Andriamanitra dia aza terena koa Andriamanitra naraka ny sitrapontsika foatran'izay fa manaraha zay fitondrany foana zany fa ankasitrao zay hitondrany fiainanao dia mifalia zay ny fo mifaly zany za donc hitanareo mifaly foana na anao zany malahelo satria raha anao malahelo vomaira rotiny devoly ianao amin'ny fiainana devoly zany ory zany hoe na ina misy hoanina na tsisy hoanina mifalia foana fa amin'ny fonao faly iny zany eo ny anjakan'Andriamanitra dia anao zava mahagaga amin'ny fiainanao izy sy tsy takatra sainao fa matoa anao mbola velona dia fitahin'Andriamanitra fa ny zava-dehibe dia ny valim-potian'an-danitra. Faraparany raha mananatra kisy Soa Rova amin'izao mandeha tanora reny tamin'ny
fandarana farany no anteny hoe mila miasa mafy mila zao mila zao mila zao dia raha zao indray Soarova no mananatra ny tanora zandra Soarova ohatra ny ahoana ny fomba tenena Soarova azy. Ya za zao teneniko foana zany io manko ny olona tsirairay zany misy fotoanany daholo zany ikasian'Andriamanitra anazy tsy afaka terenao le olona hoe anao tsy maintsy mivavaha zany tsy anoatra ny za koa amin'ny fotoanany zany dia manana ny fotoanan'Andriamanitra fa aminahy fotsiny zany hoe mandefa teny moramora foana za hoe mivavaha lay za tsy mahita asa dia mivavaha lay asy teneniko foana mifona za zany maniraka foana hoe mifona na io manko hoe antena zany mieritreritra hoe ino ma raha tokony ifonako za tsara nanao ratsy maro zany ny ota tsina zany be da be dia mila mifona foana fa rehefa mifona anao dia tonga ho azy ny fitahina dia mila manana faharetana koa dia nananarako ny tanora zany akino amin'Andriamanitra amin'ny fiainana dia mbola averiko foana mazotoa bebaka satria atsika ne tsisy malala fotoana zay ialantsika eto ambony tany ny orana segondra na fotoana any amin'ny toerana fahaverezana moa ianao ny antsoin'Andriamanitra tampoka isika dia verany ny fanahintsika dia mangataha mandrakariva amin'ny famondrapon'Andriamanitra zany fa amin'izao fotoana zao zany ohatra hoe Jesosy zany efa dodina zany mifamonjeny fanahintsika satria mikororoka tahaka amin'ny fasika zany ny fanahavery nefa tsy sitrak'Andriamanitra ny haverezany ratsy fanahy dia zay zany mahatonga an Jesosy hoe dodina za zany na ohatra hoe Soarova ampiasain'Andriamanitra nefa ohatra ny teneniko zany ohatra teny ambara inviten'olona ambara mandeha za satria za zany Andriamanitra efa tsy te halalana zany na ambara na mihina fa za votra mipetraka pahendrena dia Jesosy manome signe anakao hoe za eto fa tsisy an'izany hoe amin'izao zany efa tsisy an'izany tsony hoe raha mibara zany tsy eo Andriamanitra tia atsika Jesosy Kristy te hamonjy ny fanahintsika izy ka na amin'ny toerana tsy tokony hoe homendrika an Jesosy zany dia hanony fitiavana atsika zay dia eo foana izy mikasika ny fony tsirairay zavatra iainako zay zavatra zay dia isaorako ny Tompo zany dia Tsara be da be Soarova tantaran'izay fanandramana teo amin'ny fiaina zay loko fa dia nitondra soa teo amin'ny fiainanao ihany koa zay misaotra indrindra Soarova. Misaotra atsika pony majanga sy izay manaraka ny fandaharana betsaka moa ny mangetaeta hoe Fijoroana Vavolombelona dia mampahery ireo pastera rehetra koa zany notsongain'Andriamanitra zany hanao ny asany dia afatra kely zany ho atsika pastera ataova-pitiavana le izy ary ifona koa raha miteny an'ity hoe ahoana koa moa ty sovarova ty le asan'Andriamanitra ry aza atao par intérêt fa atao vara-pitiavana satria isika ampiasain'Andriamanitra io no mafimafy ny fitsarana zany no ny olatsotra satria efa nampahafatarin'Andriamanitra atsika ny tsara sy ny ratsy dia mezaha zany mandeha amin'ny fahamarinana zany amin'ny asan'Andriamanitra mba ho fitaratra sy modely zany sika dia mba anjakany Jesosy Kristy zany amin'izao firenentsika zao hoe izy mihitsy no hitrantsehatra zany hitondra ny firenentsika zany anarina ny firenentsika fa itsika ny lehibe ara-panahy zany zany mbola zaza anatin'le izy fa miezaka mitombo ara-panahy koa amin'izay fitondran'i Jesosy anakay dia zay zany mba tena ito satria misy pastera zany manontany tena hoe ahoana moa tonga dia ohatra direct miteny hoe manena moa ahoana iny manangy karaha jolojolambavy iny ampiasan'i Jéhovah dia nisy namaly an'ilay pastera hoe rehefa tsy anao anareo mpanompon'Andriamanitra io dia mety olona ohatran'ireny koa zany no ampiasain'i Jéhovah zany aneo ny fahatsarana zany sy tarika ny olona satria lasa misy fahasimbana kely zany amin'ilay lafin'izay hoe raha vao le pastera io moa zany hoe tsy fanomezantsiny amin'ilay fiainana fa apetrao foana zany le nanaovan'i Jesosy fitaovana dia lazao ny fahatsarana sy ny fahamarinana dia tain'i Jesosy manokany Majunga dia Mazotoa mivavaka fa tsara mivavaka dia manana faharetana. Saotra tompoko.